Sotranao a Jesosy malalo, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomako, noho ny famindramponao sy noho ny fitiavanao. Jesosy mbola be dia be ny zanakao any ivelan'ny valanao Jesosy, ka tianao averina Jesosy ody ao aminao. Tompo malalo, miantso anao aho, anandratra anao aho, ankalazanao aho, anambara ny momba anao aho, mandra-pialako eto ambony ity tany ity. Tompo malalo, mangataka ny fanahy masinao hiasa amiko, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, ka aoka ianao fanahy masino hiteny amin'ny alalako, satria fitaovanao aho, kely sy bitika aho, ka aoka ianao hisandratra Jesosy. Oka Tompo, ny olona tsiraray avy izay are izao video izao, tena iaona aminao tokoa, ary hitady anao Jesosy, angetaeta hitady anao, satria Jesosy zavadozany any amin'ny AFOBE, ka mbola misy ny fotoana kely dia kely iverenanay aminao, ka mangataka aminao koa Jesosy andrakotra ny ranao amin'ny asanao Jesosy, ary amin'ny mpanomponao. Voninahitra ho anao rery any Jesosy. Alleluia, amen. Ry havana, ny fijoroana Vavolombelona izay hozaraiko anio dia nomeny fanahy masina tenin'Andriamanitra vitsivitsy aho ampaherezana anao ary anafoazany Tompo anao mba tena hiambina tokoa ianao amin'izao efa fotoana farany izao kely sisa dia hiverina Jesosy, ary mbola famindrampony sy fitiavany no ahavelomantsika. Ka hitantara ny nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko aho dia hizara ten'Andriamanitra foy ao aorianan'izay, mba hiomananao tsara, mba hitandremanao tsara, mba tsy ahalavo anao. Ry havana, tamin'ny talata 5 volana avril 2022, izany hoe tamin'ity volana ity, satria mbola ao anatin'ny volana avril zao isika, dia ny alatsinainy alina ifoan'ny talata io dia nampanofiay ny Tompo. Ny nofy izay hitako dia nahita aho vehivavy anankiroa, mitsangana zany izy ireo alavidavitra akaikina varavarana, dia ny zavatra naseho an'ny Tompo tamiko ny mason'izy ireo. Ny mason'izy ireo zany dia mangirana be. Hitanao lay boribory maintimainty amin'ny maso io boribory maintimainty io zany amin'ny maso misy moa ny olona hoe marron ny maso ary misy karazana loko koa ny hafa zany misy koa hoe manga maso. Dia ny naseho an'ny Tompo tamiko zany ilay boribory le ataontsika io hoe maintimainty ao anatin'io maso io naseho an'ny Tompo ahy fa mangirana be, ohatrany hoe misy kirana trondro zany no mandrakotra an'ilay maso. Ohatrohatra zay zany no fahitana anazy, satria avy lavitra dia mangirana zany io maso io, ohatrany hoe misy zavatra manasarona an'ilay maso maintimainty eo ampovoany io. Izay no nofy naseho an'ny Tompo tamiko. Izany hoe tamin'ny Tompo nampiseho ahy io nofy io dia efa fantatro sahady ny tiany Tompo ambara amiko, satria ny fanahy mason'ny Tompo efa mampafantatra ahy na dia tsy anatin'ny nofy ary, ka raha misy olona eo anoloko raha misy olona hitako dia aseho an'ny Tompo ahy avy amin'ny alalan'ny mason'ilay olona amin'ilay boribory maintimainty io na boribory marron io dia hitako fa misy zavatra manarona an'io, dia ampafantarin'ny Tompo ahy fa ilay devoly ao anatiny ilay olona. Ry havana, ny tiany Tompo ampafantarina antsika an'io
dia mila mitandrina isika. Mila mitandrina satria araka ny ten'Andriamanitra hoe ny maso no jiron'ny tena. Zany ten'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Matio. Matio 9:2-20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ny maso no jiron'ny tena. Koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao manontolo. Toizako hatramin'ny 7:20. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao manontolo. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, toy inona ny alehiben'izany fahamazinana izany. Amen. Ry havana, ny masontsika io isika izay afaka mijery zany, mialatsiny indrindra amin'izay olona jamba ka nefany mahare miaino an'izao video izao. Io masontsika io dia mampanota antsika io raha tsy mitandrina isika. Tena avy amin'ny alalan'ny maso no mampanota ny olona rehetra. Ny olona rehetra hoy aho. Ary tsy maintsy mila isika raha tena te hanaradia anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana miaraka amin'i Jesosy dia miala amin'izay fomba izay. Satria efa trany ampiandohana hatrany amin'ny Adama sy Eva. Ovakintsika ny ten'Andriamanitra io ary amin'ny Genesisy 3:7. Ny maso sady no efa nampanota any Eva dia aveo nifindra tamin'ny Adama. Genesisy 3:7 dia ovakintsika ny 5 ka hatramin'ny 7. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa fantatr'Andriamanitra hoe amin'izay andro ihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ny fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso no azo mahatsiriritra toa ampahendry, dia nanotazany ny voany ka ny hinanany, dia nomeny koa ny vadiny izay teo anilany ka ny hinana, dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ireo, ary nanjaitra ravinaviavim-bazaha izy mba hanaovany sikina. Amen. Eto zany dia i Eva, izy mihitsy no latsaka voalohany ny fitahany Satana ilay naka endrika menarana. Dia teto ny tenen'ny ten'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny 9:9 fa hoe ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso. Amen. Zany hoe hitany zany, maso zany nahita hoe tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso. Tonga de io zany lay maso tonga de hoe tsara ty, mahafinaritra mijery azy. Ry havana, ny zavatry ny tany dia hitantsika fa mahafinaritra. Betsaka ny zavatra mampitsiriritra olona, betsaka ny zavatra mamparendrika olona. Izay no mahatonga ny Tompo mananatra antsika anio momba ny amin'ny maso. Ao amin'ny Isaia 3:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny Tompo, satria miavona ireo zanakavaviny Ziona ka mandeha mianjonanjona sy manao maso meloka sady kasikasy pandeha ary mampikoritsan-dritrana ny feitongony. Ajanoko hatreo satria tsy hanazava momba ny ao amin'ny Isaiako fa momba ny maso no asain'ny fanahy masina azavaina anio. Eto zany ireo zanakavaviny Ziona dia manao maso meloka, zany hoe mianjonanjona fandeha
manao fomba fijery hafahafa zany. Izay le mila hitandremantsika io. Ary mbola misy tenin'Andriamanitra maro momba ny maso koa tenenin'ny Tompo. Andao jerentsika koa Salamo 5:5-5:10. Ny Salamo dia tsy azo atao hoe toko satria hira izy io. Hira nataon'i Davida dia atao fotsiny hoe Salamo 5:10 dia 5:10. Dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mijery ny Tompo mandrakariva ny masoko, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika arato. Amen. Ny masontsika zany tokony hijerevantsika ny Tompo mandrakariva. Tokony tsy totototika amin'ny zava-poana zany isika. Tokony ho tanteraka amintsika zany io teny io hoe mijery ny Tompo mandrakariva ny masoko, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika arato. Raha tsy mijery ny Tompo isika dia mbola ao anatin'ny fandrika arato. Ry havana, mila mitandrina isika. Ao amin'ny Salamo 2:7 koa andao vakintsika. Salamo 2:7 5:5. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fa ianao no andrandray ny masoko, Tompo Andriamanitra o. Ianao no ialofako, aza mandatsaka ny aiko. Amen. Aoka isika anatanteraka any teny izay nataon'i Davida io, ka ho tanteraka antsika io. Aoka ny masontsika hiandrandra ny Tompo Andriamanitra. Izy rery ihany no tokony andrandraintsika, fa tokony tsy ho rendrika amin'ny zava-poana isika. Ary ho tanteraka amintsika ny hoe ianao no ialofako, aza mandatsaka ny aiko. Amen. Ry havana, tena fandrika lehibe ho antsika zanak'olombelona ny maso. Ary any amin'ny Matio raha izy dia Jesosy ny teny mihitsy hoe raha ohatra manafitohina antsika ny masontsika dia tsara raha alantsika io mba tsy averentsika any amin'ny elo. Ry havana, tena zava-doza be ne zany teny zany. Ny masontsika io mety averentsika any amin'ny afobe. Any amin'ny afobe raha tsy mitandrina isika. Ao amin'ny Matio 5:5-7 izany. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa raha ny masonao havanana no mahatafitohina anao, dia esory hiala izy ka ario ho afaka aminao. Fa masoanao na very aza ny ampahany iray amin'ny tenanao, ka tsy ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny afobe. Amen. Tena zava-doza raha ny masontsika anankiray fotsiny no teneny Tompo eto, satria hoy izy hoe raha ny masonao havanana. Zany hoe tsy le maso anankiroa zany, fa le maso mitsipilatra visy havanana zany. Raha ny anankiray amin'ireo no mahatafitohina anao, dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe dia esory izy ka ario ho afaka aminao. Fa mahasoanao na very aza ny ampahany iray amin'ny tenanao, ka tsy ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny afobe. Amen. Mila isika tena mandiny tena ary tena mitandrina. Ny fandrika marobe izay avy amin'ny maso dia andao jerentsika ao amin'ny Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 1:20. Dia manasanao ahako hiaino tsara ho tononoko tsiraray, dia aoka tonga dia ho tsapanao fa ny masontsika dia mahatanteraka an'ireo ota rehetrarehetra ireo. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Galatiana 5:7
7:20 ka hatramin'ny 1:20. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanompo-tsampy, fitahirizana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilay, fialonana, lolompo, fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamona, filalaovan-dratsy, sy ny toy izany izay ampitandremako anareo rahateo, tahaka ny nampitandremako anareo fahiny koa, fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Amen. Ry havana, raha ny haino tsara ianao dia ny maso dia mitarika apalatsaka amin'ireo ota ireo, ary aranofo avokoa ireo. Voateny ato ny fijangajangana, tonga de io no voateny voalohany. Ny maso mpijery vehivavy, ny maso mpijery lehilahy, mpijery vadin'olona dia latsaka anaty fijangajangana. Ny fahalotona, zavatra ratsy rehetra. Ny fijejejona, mijery fitaratra, dia manambomboatra eo, dia latsaka ao anatin'ny fijejejona. Makany amin'ny magazin, mijery akanjo, mijery hoe tsara be ny fitafindrahanina, te hividy ohatran'iny koa ako, dia latsaka anatin'izay. Ny maso, fanompo-tsampy, makany mpanompo-sampy, ny maso mahita izany rehetrarehetra izany. Fitahirizana ody ratsy, ny maso mahita ny tahana mandray. Fandrafina, amin'ny ady aman'olona, amin'ny tsy fankatiavana, io ny maso daholo ny evin'io. Ao koa ny fifandirana, rehefa tsy faly, de fampijery, de manomboka ny maso manomboka faratsy toetra rehetra, de lasa ny fifandirana. Adila, ao anatiny avokoa izany, fialonana, mahita ny hafa, dia manomboka mialona, satria ilay maso tsy mahazaka. Lolompo, mijery de ao anaty fo manomboka mivonto fo. Fifampiandaniana, fitsitokotokoana, zany dia anatiny daholo zany. Tonga de hoe aza miavana amin'iny fa ohatr'izao ne iny, zao ne ny hitako nataon'iny, dia lasa mitsitokotokona, lasa mandany fotoana amin'ny toetra ratsy rehetra noho ny avy amin'ny maso. Eo koa ny fitsiriritana, mahita amin'ny maso dia lasa mitsiriritra, tahaka ny taria amin'ny Eva, tena tonga de tsorony mihitsy. Izay vakiantsika tany amin'ny Genesisy teo, fa tena ny teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra, averiko kely vakiana ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo, sady mahafinaritra ny maso, no azo mahatsiriritra toa ampahendry. Amen. Tena mampitsiriritra fahitany anazy. Ny maso natonga izany, ny amin'ny fijery. Dia ato amin'ny Galatiana, mbola miteny izy amin'ny fahamamona. Ny olona mpimamo, ny olona tia divay, ny olona tia toka, dia vao mahita lay maso, vao mahita toka, raha vao hoe hiarak'isakafo, na hoe misy fety, na hoe eny an-dalana ka mahita eny am-pivarotra, dia efa mitsiriritra lay maso, dia tonga dia mampanota azy lay maso. Tena mila mitandrina isika. Voateny ato ny filalaovan-dratsy. Ny filalaovan-dratsy, ny maso avokoa ny mitarika izany. Dia latsaka ao anatin'ny saina, dia latsaka ao am-po, dia potika tanteraka ny fiainan'ilay olona. Ry havana, raha mijery isika amin'izao andro iainantsika izao, inona no zavatra mampibahana ny mason'ny olona? Ny telefona, ny ordinateur, dia latsaka ao anatin'izany ny olona. Mijery, ny maso mijery, eo amin'ny Facebook eo, tsy miala mihitsy eo. Mandeha amin'ny Instagram, mandeha amin'ny le vaovao amin'izao eno zao hoe, tsy haiko hoe TikTok sa tsy haiko tsara le izy, dia latsaka amin'io,
dia tena voafatotra eo ilay maso, dia manota. Misy ny sasany latsaka anatin'ny favetavetana mijery zavatra mamoa fady. Ry havana, tena hitondra ny olona maro any amin'ny afobe ny maso, hitondra ny olona maro any amin'ny afobe. Ka aoka isika hitandrina tompoko, aoka hiverina amin'ny Jesosy ianao, aoka anadio ny masonao ianao, ka mba ho zavatsoa no hojerenao, zavatsoa no eritreretinao, zavatsoa ny ao anatin'ny sainao, mandosira ny filana izao tontolo izao. Raha tena te hanaraka an' Jesosy ianao dia aoka ianao andositra ny fankapana rehetra, andositra hiala ny ratsy rehetra. Ao amin'ny Korintiana 2:4 dia nampianatra antsika i Paoly apôstôly mba hiarovantsika ny masontsika. Dia ny teny izay nomeny Paoly ato dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha tsy mijery ny hita isika, fa ny tsy hita. Fa ny hita dia mandalo ihany, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen. Zany hoe, raha ohatra isika mieritreritra ny zavatra any an-danitra, fa tsy variana amin'ny zavatra hita maso izay voatonoko teo eto ambon'ity tany ity, dia azo toky isika eo anatrehan'i Jesosy. Satria afaka hiarontsika ny fanahy masina amin'izay raha vonina isika hiala amin'ny fombafomban'izao tontolo izao. Satria ireo apôstôly ireo dia nijery ny tsy hita. Zany hoe raha kipitsika ny masontsika dia zavatra tsy hita no hitantsika. Fa raha sokafantsika ny masontsika dia zavatra hita. Izao tontolo izao manimba ny masontsika. Ka tokony isika hifikitra mafy amin'i Jesosy, hivavaka ary hieritreritra foana ny any an-danitra. Hieritreritra foana ny any an-danitra, ny amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny zavatra tsy hita, mba hiarovan'ny Tompo ny amin'ny ho avy ny fiainantsika. Ao amin'ny Galatiana teo dia afaka vakianao fa miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra fa raha mandeha araka ny fanahy isika dia tsy hatanteraka ny asan'ilay nofo, io nofontsika io izay mampanotantsika io. Mila lay fanahy masina isika, mila lay fanan'Andriamanitra isika. Nefa ny araka nefa nyteneniko tamin'ny video tany aloha, fa mila isika aloha mandray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy ary atao batisa, ajoboka tahaka an' Jesosy. Zay vao afaka apetraky ny Tompo ao amintsika ny fanahiny masina, ary afaka miarontsika izy. Rehefa tena vonina isika hiala amin'ny ratsy rehetra, dia ho tanteraka amintsika ny fitarian'ny fanahy masina antsika, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Horaisitsika ny eo amin'ny Galatiana 5:9 ka hatramin'ny 12 dia tonga dia midina isika amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Satria tsy ho vakintsika tsony lay vakintsika teo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Io le amin'ny asa nofo. Fa raha tena hoe tianao ho tarian'ny fanan'Andriamanitra ianao, fa raha tena tianao hiala amin'ny fomba ny nofy ianao, dia tsy maintsy alohantsika ho tarian'ny fanan'Andriamanitra. Ho vakintsika io ten'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy kosa ao, mandehana araka ny fanahy, mba tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tariany fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana.
raha velona amin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy eboebo foana ka ifampiantsy sy ifampialona. Amen. Ry havana, raha tianao ny ovelon'ny fanahy dia araka ny tenin'Andriamanitra eto. Mila isika tsy maintsy any Kristy Jesosy. Ary efa nanombo nofontsika isika mba ny faniriantsika sy ny filana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ahatanteraka an'izany dia ny fanoloran-tena, dia ny fanoloranao tena 100% ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy rehefa mibebaka ianao ka manolo tena ho an'i Jesosy ianao ary atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, dia hanomboka hiaro anao Jesosy raha tena mijoro tsara ianao. Ry havana, miverena amin'i Jesosy fa tianao ny tompo, ny nofy izay naseho an'ny tompo ahiny. Fantatrao zao anio fa ny olona, na lahy io na vavy io na zaza io, ka latsaka anatin'ny ota dia tsarovo tsara fa misy devoly eo amin'ny masony, ao anatiny io ary voasarona ny fanahiny. Tianao Jesosy ary mbola miantso anao izy bebaka, miverena aminy mba anafahany anao. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaonina 5:9-30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ry havana, Jesosy irery ihany no afaka anafaka antsika, fa tsy olombelona akory, tsy ny pastera na ny mopera na ny havanao na ny mpiandry na iza, satria na alana devoly impirimpiry ianao nefa mbola miverina manota ihany dia tsy ho afaka mihitsy. Mandehana mibebaka marina eo an-tongotry Jesosy. Raha tena vonina marina ianao zay vao iainao anao Jesosy. Fa kosa raha mbola tsy vonina ianao dia aza mibebaka aloha, satria ao amin'ny Jaonina 5:1-30 dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Zany hoe ry havana, raha ohatra mbola tsy vonina ianao dia aza mibebaka aloha, fa Andriamanitra tsy hiaino ny mpanota, satria fantany fa tonga dia hiverina hanota ianao. Fa raha tena vonina hibebaka ianao dia hiaino anao Andriamanitra. Tianao Jesosy ary efa ela izy no niandry teo ambaravarany fonao, ka aza mangataka andro itsony fa mandehana mibebaka eo anatrehany, satria kely sisa dia ho avy Jesosy eny amin'ny rao alanitra. Ary so dia anio no farany ahenonao ny antso iantsony ianao mba hibebahanao aminy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.